Fanasan'ny FFKM ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina sy ny fandehanan'ny colonel Mikaely tany Dubai Antsokosoko. Izay indray zany no hoadiaditsika eto tonga soa amin'ny fandarana zany foresante aty Kanada indray ianao. Nalaza dia malaza ny vaovao tao Madagasikara dia ny fanasan'ny Ray aman-dreny am-panahy FFKM ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina izay niteraka tsy fahafaliana tamin'ny malagasy amin'ny akamaroany, amin'ny akapobeny izany satria mbola tsy maina ny ravina ny nanana ozy ny fitenenantsika izany tamin'ny nanonganana azy tao Madagasikara ary ny famonoana olona, famonoana ny mpianatra izay nanao fihetsiketsehana sy ireo karazana atsunjay maro samihafa izay natao tao amin'ny firenena dia ny fanagadragadrana olona amin'ny zavatra tsy dia marim-poditra toy ny ataontsika hoe tsy fitovian-kevitra, mihalatra bevava maro samihafa amin'ny endriny samihafa tao Madagasikara. Mbola tsy sitrana ny fery izany no efa nisy ny ataontsika hoe proposition-ny FFKM izay niteraka resabe satria ny ministry ny serasera Gasikara Fenisoa zany dia ny contredire an'izay vaovao izay nilaza fa tsy misy izany vaovao izany, tsy nandefan'izany taratasy izany ny FFKM, kanefa ny tariky ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina izany dia nampiseho an'ilay taratasy fa tena nisy ary ny FFKM koa nanambara ny heviny. Misaviritaka ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao satria maro dia maro ny olana izay hoe atrehana amin'izay ataontsika hoe fanavaozana izay. Ka maro ny manontany hoe fanavaozana ve no atao refondation tena fanorenana fotony sa fandokolo